Toetra faefatra tonga ny olona anankiray ho lasa mpianatra dia tiany hafa. Tiany hafa tia kosa hain'ny kristianina rehetra. Jauna 7:7 didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo koa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa zay no mahatonga antsika maka hoe fepetra mampianatra ny tiany hafa, ny mifankatia. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia, raha mifankatia. Zay le izy, haitsika tsara eo. Manampy an'io koa ohatra ny Jauna 1:7-7 ahitatsika zany hoe ahoana zany mifankatia zany. Misy zavatra ty mantsy zao vakianareo ty, fa tsy vakianareo tsara io. Efa hainareo loatra dia lasa tsy haintsony. Didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo koa. Izany ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Ahoana le fitiavana? Ahoana zany hoe mifankatia zany? Jauna 1:4-7 hoe ry malala aoka hifankatiantsika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Hitanareo mbola verina ihany le izy. Io zany tsy ezaka amin'ity, tena ezako ny tianao. Fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Zay Andriamanitra ilay fitiavana. Avy amin'Andriamanitra ny zahoana fitiavana. Fa misy ny atao hoe fitiavana dia misy ny atao hoe fitiavana. Any anaty boky ihany izy mbola misy détail kokoa fa ndreo tsy vita eto dia ataontsika. Ny voalohany dia tia namana tahaka ny tena. Haitsika tsara zany a. Tiavana namanao tahaka ny tenanao. Fa tsotra io a, kanefa tsotra kely tia namana tahaka ny tena io fa io tsy maintsy vitatsika. Tia fotsiny dikan'io. Matthieu 7:12. Io fotsiny. Ahoana zany? Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany ny lalàna sy ny mpaminana. Zay ihany. Raha vao manao an'izay tsika milaminy ty fiainana ity. Ngamba le jiro reto aloha tonga dia piana azafady. Zay tiako, zay le hoe tia namana tahaka ny fitiavako ny tenako. Dikany zay tiako ataoko amin'ny tenako a, dia zay ny ataoko aminao. Milamy amin'ny fiainana raha vao zany daholo ny ataon'ny olona rehetra. Rehefa tsy te hanala anao a, rehefa tsy te hanambany anao a, rehefa tsy tiako hambaninao a, tsy tiako adroadronao a, dia tsy manadroadro anao a, dia milamy le izy. Fa matetika ny olona mpanadroadro sy ny mpanambany raha vao tsy endram-baniana kely miakatra ohatran'iny lelany. Any problème antsika io e. Ianao manao mavita nefa rehefa atao ianao tsy mahavita. Fa raha vao zay tsy tianao atao aminao dia tsy ataonao amin'ny olona, ary zay tianao atao aminao tsy ataonao amin'ny olona, dia efa vita milamy amin'ny fiainana. Ianao tara lava fa raha vao ianao mba tonga aloha. Ay. Trany hoe faran'izao tontolo izao mihitsy. Tsara efa niezaka tonga aloha be efa tafiry dia efa fota amin'ny maraina tsy nina. Ianao isan'andro tara lavako rehefa mba ataonao tsy mazaka. Fa io fotsiny hoa dia vita. Milamy. Tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ny atao hoe fitiavana dia manome. Zay ny atao hoe fitiavana manome. Ny atao hoe manome a dia mahafoy izay rehetra anananao. Eny fa na dia fotoana ny anana tsy voatery vola foana. Ny tsika zany neritreretintsika hoe rehefa tia anay ianao dia meo vola. Fa tsy voatery vola foana. Manome fotoana, manome sofina, manome kastanana, manome zany. Zay ny atao hoe fitiavana. Zay tia dia manome. Teo le fitiavana ny namana tahaka ny tena fa ahoana amin'izay le fitiavana ny rahalahy. Didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Mpianatra ny resahany an'io a. Eny aoko tahaka ny tiavako anareo ny hifankatiavanareo kosa.
zany no afatarany olona rehetra fa mpianatra nareo misy karazany anankitelo le fitiavana ny fitiavana ohatra ny fitiavantsika taloha sy ny fitiavantsika amin'ny ankapobeny sy ny fitiavan'ny olona rehetra eny tanàna dia zao hoe tiako ianao rehefa tsy maninona dia tiako ianao rehefa arabaiko ianao ka mamaly araba dia tiako ianao fa rehefa tsy namaly indrony telo ianao dia tsy merabanao tsony raha zay efa tsy maro zany rehefa tsy maninona ianao eny an-dalabe dia tiako ianao fa rehefa bahabahananao anomboka hita ianao inona ny olona zany lamina fiainana rehefa ti ahy ianao faharoa dingana faharoa lay tiavany namanao tahaka ny tenanao dia zao io zay tiako atao amiko dia ataoko aminao zay tsy tiako atao amiko dia tsy ataoko aminao efa mandrosy zay fa zay mbola ilay diditrana iny fa ny didy vaovao dia zao tiavany rahalahinao toy ny tiavako anao efa maneritreretinareo ve hoe tahaka ny ahoana ny tiavany Jesosy Kristy atsika so dia verinao fa ianao mpivavaka be io ny tiavany ianao so dia verinao fa ianao le tsy mijangajanga io ny tiavany ianao so dia verinao fa ianao manatrika gasy amain be io ny tiavany ianao tsy tompo fonombola mpanota isika dia maty ao amin'Jesosy Kristy aika ianao anaty fotaky ny fahotahany io ny tiany dia azonao amin'izay le hoe tiavany rahalahinao toy ny tiavako anao tsy le rahalahy mahafinaritra sy le manao zay mampetipety anao zany fa le rahalahy mahatsiravina iny le sainy tiavinao efa mba neritreretinareo izy hatramin'izay nahitan'io mba ho tonga mpianatra ianareo raha zany no fatarany olona rehetra raha fa mpianatra ianareo raha mifankaty le rahalahy le mahasosotra le hoe manala baraka an'Andriamanitra mihitsy zao ataonao zao ary tsy te hiantso anao rahalahtsony iny le tiavina wow morakely miresaka zany eto fa mampiarana zany iny le asainy tiavina any hoe ny fitiavan'ny Kristy mitovy io le avy amin'Andriamanitra ny fitiavana zay nakatsika le teny teo hoe avy amin'Andriamanitra ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana satria Kristy mity atsika mihoatra ny tenany Romana 5 iny fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy fa tsisy olona maty hamonjy ny olo-marina zany mety misy angamba dia olona mahafoy ny ainy hamonjy ny mpanao soa satria le olona manao soa foana dia iny ngamba mba misy any hoe iaho ary angamba hampiny ianao fa ny olona hafoy ny ainy ho an'ny olona ratsy fanahy ho an'ny olona tsy manan-kery ho an'ny olona mpanota ary ho an'ny fahavalony tsisy mahavita an'izany afa-tsy Jesosy Kristy ihany dia ny tenany mihitsy no nafoy ny ho faty hamonjy ny olona tsy mora ane zany pa dia tokoa vao miketriny ianao vao mainka marary fa fitiavana anao zany ianao le mpanota dia izay ny andrasany hoe tahaka ny tiavako anareo no mifankatiavanareo koa zany no fatarany olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty tsy possible zany raha tsy Kristy ny velona atao anatiko dia amin'izay zany le fitiavan'ny Kristy io no manery anahy ity an'ilay rahalahiko mahasosotra le rahalahy mahafinaritra iny mahafinaritra foana ny rahalahy fa le rahalahy mahasosotra nefa io ny asain'ny Kristy ho tiavina zay ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana tiako nay ty zany aloha anjana kelikely eo sao dia miverina ihany zay ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana tsy velona ho an'ny tenako itsony fa velona ho an'ilay efa maty sy nitsangana tanareo fa mifameno nge izy anankiefatra teo hoe tian'ny Kristy mihoatra ny zavatra rehetra tia tenin'Andriamanitra tia vavaka tia ny hafa mifameno izy telo ireo avy amin'le voalohany ny afahanao manatanteraka n'ilay faefatra fameno zany ny atao hoe mpianatra
tiatsika rehetra tsy mila verina tsony fa toy izao tavan'andriamanitra zao toy zao meny zany natokana matsivery zay rehetra mino azy fanaverina mandrakzay okey tsy anontaniako fa raha voatiana an'ity izy de izy mahay aloha atsika raha tsy manino zany tsy mahabetika tsy iny mahatonga makany an-danitra fa fandraisana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao ihany zao no fantaratsika ny fitiavana satria izy nanolotra ny ainy hamonjy atsika dia isika kosa mba tokotra hanolotra ny aitsika hamonjy ny rala izay ny atao hoe fitiavana zay na verité hoe fafony mbola mpanonoto sika dia maty Kristy hamonjy atsika satria Kristy nanolotra ny ainy hamonjy ianao tamin'ny ianao mampanota dia isika ianao koa zany a manolotra ny ainao hamonjy ny rala zay ny atao hoe fitiavana